Ajantsika teo aloha ny amin'iny fa nisy kosa ny atrikasa momba ny fitsirina araketra no tanterahana omaly teny amin'ny fitoerana CCI Vato ny tanjona atao anatin'izy ity dia ny anatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpandohetra sy ny sampandraran'ny hetra eto Madagasikara. Andao arahantsika avy hatrany ny andindiny momba izay vaovao zay. Nahatratra raika amin'ny fitopolo sy valonjato miliara ariary ny volan'iditra tamin'ny alalan'ny hetra na ny recette fiscale ny volana janoary teo hatramin'ny volana Mey 17 raha toka ny tombanana ho 7,7 miliara ariary izany. 2,7 isanjato ny tahan'ny fanatrarana ny tanjona arak'izany. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny fobe-mpitantanana akapoben'ny hetra mba ampitomboana ny vola miditra. Misy ihany koa ny ezaka atao mba anatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpandohetra sy ny sampandraran'ny hetra ka tafiditra ao anatin'izay ny atrikasa izay ny tanterahana omaly teny amin'ny CCI Vato. Mpiantsehatra avy amin'ny sehatry ny fandrarahana, ireo mpiara-miombonantoka ary ny fiarahamonim-pirenena no anisany nandray anjara tamin'izany ka nisy ny asam-boamiera samihafa. Tena misy fanontaniana lehibe sy atao hoe ezaka lehibe ho an'ny sampandraran'ny hetra mihitsy ny hoe ahoana ny tokony hampandavana ny hetra ny eo amin'ny sehatra atao hoe mbola tsy mandohetra amin'izao fotoana izao. Raha fantatsika ao anatin'reto le atrikasan'ny olo ity dia misy voamiera anankidimy no miasa ao. Ao ny misahana momba ny hoe ny fitsirihana raketra sy ny fifaninanana tsy ara-drariny antsoina hoe concurrence déloyale. Eo ny mikasika ny fitsirihana raketra sy ny lalàna mifehy an'izany. Eo ny mikasika ny fitsirihana raketra sy ny adidin'ny olom-pirenena indrindrindrindra amin'ny lafiny araketra, contrôle fiscal et civisme fiscal. Zany rehetrarehetra zany dia natao indrindrindrindra hifanampiana. Dia ny voamiera anankiray dia misahana momba ny hoe fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpandohetra sy ny sampandrarahan'ny hetra. Ary ny farany dia ny amin'ny hoe fifanankalozam-baovao eo amin'ireo sampandraram-panjakana na sampana tsy miankina ihany koa izay mba hahafahantsika mahazo an'ireo atao hoe hevitra rehetrarehetra sy vaovao rehetrarehetra momba an'izay mety tsy ara-dalàna na tsy ara-drariny amin'ny ataon'ny mety ho mpandraraha sasantsasany izay raha mahafantatra sy raha mahita mihitsy fa misy trangan-javatra ohatran'izany ka zany rehetra zany no ataontsika mba hahafahana zany hoe mampiditra ny amin'ny sehatra tsy manana ara-dalàna ho amin'ny ara-dalàna. Nampahafantarana omaly ihany koa ny satan'ny mpandohetra izay misy karazany roa. Tsy mahasolo velively ny fehezan-dalàna ankapobeny mifehy hetra koa io sata io fa fanehoana ireo FDB misongadina ao anatiny. Ankoatra ny boky kely dia hita ao amin'ny tranokalan'ny fobe-mpitantanana ankapobeny hetra ihany koa ireo sata mifehy ny mpandohetra ireo.